Salama daholo. Salam jigaby eo. Jean-Yves, tu viens bonne heure, hein? On est tous uniques. Avec toi. Efa tsisy raha taregnako raha jiaby ataonao mahafapo malalako afakilanao io zakora anao le tegna vady amin'ny lavako mahinako maraha ileko ambadike efa nao edoloatoky samy tsy vadike mananganao zavategna saiky mipoena fitiavaza viavy makarakavake avadiko ambinoza mishapo nauranandalano tialatio alate vola tsy daklimadias vadiko iny zalaviavy mavitas atsarana toetry izigny tompile angoti tombita vadoky directrice zay bika tirina mudo azanda saya famati mai no kamara ile kombatike afa tu rato que satisfake manana zakata ina seku kwela Inera, falmerabatsika rehetra miala tsiny amin'ny fahatarana fa tena tsy afenina anareo fa tsy moramora tompoko ny manomana sy mikarakara tony fandaran'ny tony raha ohatra ka hoe tsy tena asanao manokana izy ary indrindrindrindra hoe ianao mbola manana antokasa hafa ny mandehandeha amin'ny toerana maro
manangona vaovao tena tsy afenina fa tsy moramora e, tena zay satria ny rehefa miakatra amin'itony manko tsy vitan'ny approximation na hoe vitan'ny hoe mitabataba eo fotsiny ianao fa tsy maintsy manao recoupement ny zavatra rehetra zay teneninao ianao sy ny zavatra azonao eny ampelantananao. Malaza dia malaza amin'izao fotoana araba toko poatratrika ho antsika rehetrarehetra eny fa na dia somary voatavo kely ara dia loha sorona ihany koa ty solomaso manga ty tian'ny SVM ty solomaso ty mangamanga ty tena Ngara-Jonary Mampiana tena tiany ty renao na masonao araka SVM ozy izy vazivazy ihany zany mbola miteny an'izany izy fa dia vazivazy zany siko solomaso mainty indray ty ny tena mety amin'le fandaharantsika araba daholo toko za moa tsy teny hoe araba ririnina fa ty aminay araba ririnina mamela anareo ireo olona aloha mba hitondram-bavaka an'le akama akaikiko zay tena io zany tena anisan'ny akama tena akaiky ahy io ary atson'andro tonga izy atson'alina tonga izy ary tena tsy afeniko anareo fa tsy noho izay fotsiny no tena itiavako azy fa le izay ranamana zay zay akama zay dia tsy mbo dia be resaka tsy mbo dia be tabataba fa tena c'est un homme paisible, c'est un homme de paix, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup mais quand il parle je vous dis que il ne dit pas n'importe quoi ka gaventsika aloha zany satria ao anatin'ny tsy fahasalamana io akamako io tena mba hitondram-bavaka ho anazy satria totrany to very akama ihany raha ohatra Orcamride pour les personnes ayant sanatria ka dia migavy antsika mba andefitra kely satria zay koa mahakamany akamy pour le meilleur et pour le pire. Tsy ara-potoana andro any andriany Avirakoton-Drazaka fa efa tokony adiny iray alohan'izao no anona fa dia aza dia tokafana ohatran'izany fa manjary matezitra ny sasany fa tena miala tsiny miala fondro tokoa tena tara adiny iray mihitsy androany Fleury-Rakotomalaly zany tara lava foana natany am-pianarana ary fa heureusement fa tsy tara izy tany amin'ny résultat ndao ary tokoa fa afaka ho an'ilay akamy ty.
Tikiana Yesu Tinuhanina Navisitani Yesanedici Tukifanina Sejiti Tikaja Firazerati Sinubivati Utinu Tupo wakili kwa mina Nichana kusinjareja Nikasika Autiana Itantana tuna Ninu Nawisaru jatu Matukiana Timana Tukiana Yamina Santa Jayana Timina Bonjour, c'est Clarisse Bérébi. Zay mety marina matoky anao ka tsy manay zany hoe matoky an'Andriamanitra ka tsy manay. Ndrasa aloha aminady kely an'ity message ity tokoa. Là il est 19h, 21h. 21h. D'accord, ok. Tsy moramora hoe manomana an'itony fandarana itony satria ny voalohany indrindra ny ianareo aloha dia mila zavatra hoe omena zavatra matsiro manaraka ny norma ary tsy mila zavatra ihany koa hoe mila vandivandy fa ieritseretony hoe tao anatin'ny atao hoe 2 taona zay andray 3 taona nanomboka 2017 tsika fin novembre 2017 tsika nanomboka donc 2017 2018 2019 2020 2021 efa taona zany tsika zao efa tokony hanao fety tsika amin'ny 5 taona tsika. Tsy dia tiana anjarako loatra manomana an'izany fa ianareo mpanaraka no manomana azy raha tianareo fa dakorany amin'izany.
Maro nareo manontany hoe Rovinay fampiarabana tratry ny taona président tsy ho elo io fa any amin'ny tapatapaky ny volana mars any ngambany na any amin'ny faraparan'ny volana mars any no anaovantsika azy. Ny resakitsika aloany dia mety ho lava, mety ho fohy satria fantatrareo fa za tsy manoratra mihitsy fa ny lohateny ihany no anoratako azy ato dia eo ihany le repera sy ny karazany ka hitatsika eo ny fandehany. Fa ny tena mibahan-toerana androany dia ny vaovao sy ny zavatra mitranga, ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia ny resaka hoe ny ratsy tsy maintsy miverina amin'ny toerana nanaovan'ny ratsy. Averiko ny ratsy, izany hoe ny olon-dratsy zany, dia tsy maintsy miverina amin'ny toerana nanaovan'ny ratsy, miverifie izy hoe ahoana ny zavatra mitranga any. Hoe aravaina nareo Québec Charlesbourg, nga tsy amfiry zao any aminareo rahalahy rehaka amiko. Ohatran'ny fantatra ny Roméo Razafy ny manana an'izany faly miarahaba tompoko misy olona avy ato amin'ny YouTube azafady notonoiko ny anaranao tompoko raha tsy madiso ialako tsiny. Ka ny ratsy tsy maintsy miverina mipody amin'ny toerany nanaovan'ny ratsy. Raha izay faharoa izay mifampiankina dia hanao défi ngeda be ahako amin'le premier ministre malagasy. Ary tafiditra ao anatin'izay le resaka hoe nofandrian'ny sy ny fitahan'ny premier ministre ny filoham-pirenena ary mila fanazavana ny malagasy ray manontolo mihitsy. Malagasy ray manontolo mihitsy ny concerné amin'ity zavatra ity ka dia misarika ny saintsika rehetra ianareo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra na eny fa na dia eo Antananarivo ara ny directeur généraux izay tompona andraikitra mitantana budget rehetrarehetra dia ary indrindra ny député. Maro moa nisy député sanana. Zavatra tokony teneniny tsy teneniny fa tsika ny teny azy androany hoe misy an'izany compte 46 zany. Vaovao teto ambonin'ny tany zany tompoko. Ary zavatra farany tsy azo atao indrindra satria mampigadra. Io resaka finance publique io dia procédure stricte, sévère, tsisy interprétation, c'est un peu comme la constitution. Fa raha vao io zany tsy respectenao ny procédure amin'io dia na iza ianao na iza dia tokony higadra. Vao miteny an'izay compte 46 zay fotsiny dia tonga dia efa kaopy nga premier ministre zany hoe zao no zavatra ho lazainy nga Fleury. Ndao ary. Rehefa nitranga zavatra rehetra ary mbola mitohy ny scandale Imbiky Gate. Androany moa zany tsy fantatro na relayer tany amin'ny vaovao rehetra tany na ny haino aman-jery fa ny tena moa zany raha te hahazo vaovao dia tsy maintsy mba mametraka fiaraha-miasa amin'ny confrère na hoe mpanao gazety Andriady koa nareo ry Andrirando arabaina tompoko. Tsy maintsy mametraka fiaraha-miasa amina mpanao gazety izay antsoina namana na akama antsoina hoe confrère zany ny filaza azy dia milaza ny manao compte rendu ireo mpanao gazety ireo ka anisan'ny teniny satria moa zany izy efa civil zao fa ny titre mijanona foana zay ny protocole takanay zao hoe candidat dia à la présidentielle dia mijanona foana zany antsoin'ny olona foana hoe président mandrapahafatinay ngambany nefa izay mbola tsy président akory
Fa zay le protocole, zay ny fomba fifanajana dia mijanona foana le titre hoe ministre zany, nga ministre, imbika ery laza de miteny hoe tonga le izy de ataoko amin'ny teny vahiny na hoe adikako amin'ny teny gasy ezahako rehefa aveo fa le teny vahiny tena malaza azy hoe si vous saviez que l'ordre venait d'en haut, c'est-à-dire de la hiérarchie. Tsy nanonona anaran'olona izy Eh ben, je peux vous dire que ça peut tout changer. Inona moa zany mety hoe ordre am'zany hoe raiso ny telefonindreo olon'ireo, de valio, de ekeo reo olon'ireo fa ianao tsy mandray telefonina mihitsy. De dika zany, miresaka de mandeha une proposition puisque l'autre il a dit ok tu fais, tu engages. Et le ministre il joue le jeu sans qu'il ne sache qu'il est piégé. Na izany na zany tsy manala an'le hoe diso le ministre. Alors azava tsara zay ao anatin'izay resaka zay. Diso izy satria tokony mba mailana izy hoe sao de mba piège tony zavatra tony. Diso izy satria le vola proposena tsy fantatra hoe ahoana. Tsy niresaka an'le 2 milliards zany. Fa le 2 milliards sans compter ny resaka montage ao anatin'le izy. Fa na nisy montage na tsy nisy montage dia ny zavatra ohatran'izany tsy tokony nanaraka an'le tenin'le hiérarchie izy hoe raiso io téléphone-io. J'imagine zany fa arrive le moment où il dira la vérité et on espère que ce soit bientôt, que ce sera bientôt. De ho hitantsika eo hoe ahoana ny fandehany fa là je ne fais que supposer. Donc le conditionnel de rigueur, si l'ordre venait de la hiérarchie, zao teneniko anareo zany hoe ça peut tout changer. Sinon ça pourrait tout changer. Ça dépend de qui. De zao. Tsika eto zany tsika andao say fleurirako to malala dia malala hoe ahoana ny source. J'ai dit Sophia lany andro anao raha hiteny hoe maudit sy ny karazany fa maninona raha miala raha manao hoe bla 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 bla. Vous perdez votre temps. Vous perdez trop votre temps. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça fait 4 ans que ça dure, ça va encore continuer. En plus, vous êtes nouvelle. Vous n'osez même pas montrer votre visage. Ayez le courage de montrer votre visage. Et dites-nous où vous habitez. Comme ça, on verra. Dire. Avertika zany hoe ahoana ny tena niaingana sy natongavana tamin'ireny zavatra ireny. Isika hoa dia nalala hoe avatsy enregistrement entre ny Madame Raissa sy ny ministra dia nisy olona manodidina teo. D'accord? Teo Andriamatoa Kamisy Stéphane JP Motors zany. Teo Andriamatoa Mikou JP Motors na Mikael zay niazakazaka tadio fa navoakako teto nanenjika namodina anao don ozako hoe tony objet-na scandale aoriana kely eo de modina anao don de napetrako tsara mihitsy hoe inona ny fandraisany Andriamatoa Rasoamaromaka satria tsy tokony Andriamatoa Rasoamaromaka no andray ny inona izy teo ny don avy any amin'reto orinasa JP Trading reto na JP Motors. C'est le même groupe na Districar. Fa tokony Andriamatoa na i général Elaka. Akory ny agagana teo Andriamatoa Rasoamaromaka. Ça veut rien dire pour vous,
Et pour moi, c'était déjà hoe misy planina fanadiovana sady zany satria ho fantatra zalahy reto fa hipoaka amin'ny bomba. Teo anatin'io zavatra io enregistrement io zany. De teo koa Andriamatoa le jeune Kofaly Daya. D'accord? De nandeha ny enregistrement. Fa rehefa nivoaka le feo, nivoaka le enregistrement, de entre guillemets, ny tompony nanao ny enregistrement nahita hoe misy manipulation, nisy montage. Le ministre zany ery ambadika ery efa piégé hoe raiso ny téléphone-ndreo olondreo. Valio. Et répondait positivement. Si l'ordre venait d'en haut, de la hiérarchie. Izy moa ny hiérarchie an'ny Andriamatoa na ny ministre tam'izany. Le président de la République, jamais tonga de amin'ny ordre hoe zao tsy andeha handoto ny tenany amin'izany izy de tokony ho fantatritsika zany hoe izy no afaka hanome azy. Ok? Konfiana tamin'ny olona ny enregistrement. Eto aloha tsy tena hoe iza le olona. Fa ho démontreko aminareo. Zao manko tsy fantatro tompo-mpanao politika tony. Ny mpanao gazety de ampianarina mihitsy hoe on met en confiance l'interlocuteur et on le laisse parler. Fa rehefa miresaka lava loatra ianao de ao anatin'ny zavatra teneninao misy une part de vérité zay tsy voatazonao akory fa mivoaka ho azy. Ary zay ny teny isaorako an'ny gasikara satria hitan'ny gasikara le izy hoe io ary fantatro ty. Ary nilaza marina tamin'ny fomba akolaka. Zay tsy fantany akory hoe marina anie zany teneniko zany. Fa izahay mpanao gazety manana traikefa amin'ny fanadihadiana de malala hoe là il a dit la vérité sans qu'il ne se rende compte. De asehoko anareo rehefa aveo de ho fantatrareo hoe tena marina zany tenin-gafy Fleury zany. Sans qu'il ne s'en ait rendu compte, s'en était rendu compte, il a dit la vérité. Zao. Ny ratsy tsy maintsy miverina amin'ny ratsy, amin'ny toerana ratsy, nanaovan'ny ratsy. Inona ny dikan'izay? Rehefa navoaka ny gafy Fleury, fa inga député Nicolas no nitondra ny enregistrement, monté tany amin'ny PM, dia voananaka tao en primature Andriamatoa Nicolas, député olon-dehibe iny. Fantatra ianao Andriamatoa Nicolas, vao garde du corps Ratsiraka ianao de fa fantatro fa ianao tsy mahalala. Alao azavo zay. Fantatro tsara ianao. Ary le opaopa nataon'le mera mibetsoka anao hoe zao ianao, marina iny. Fa mahana amin'ny ataonao ianao de any amin'ny Toto. Si imbiky ery laza ianao manao vengeance. Trafako reto izy ianao. Nefa ny olona niconfie anao an'le enregistrement de natoky anao. Quel sisa gasikara tsy niteny anao moaly hoe ary tsara sady vaovao be ty akanjonao ty zany a. Ary tena vaovao tokoa. Sensible ary mijery an'izany izahay mpanao gazety manadiady. Vous n'avez jamais été bien habillé autant comme hier soir. Averiko ihany, mbola tsy niakanjo tsara ary mety tsara ohatran'iny ianao hatramin'izay nisehoanao teo amin'ny atao hoe télévision io. Mba avereny jerena anie ry vahoaka malagasy ditanao hoe tena marina ny tenin-gafy Fleury. Ça sous-entend que l'argent, il pleuvait. D'ailleurs,
une semaine alohan'ny voany iny zavatra iny, tsy afaka manday ianao. D'ailleurs ianao no niteny hoe niona tamin'ny premier ministre momba ny resaka Betroka. Dia hoe iza moa zany député Nicolas no farafahakeliny ao anatin'ny herinandro indimy ny enina niona tamin'ny premier ministre hitapoky hitam-pirenena ary ianao ara tsy nandahy an'izany hoe ny resaka amin'ny Betroka zahay. Ka inona ny fanapahan-kevitra momba ny Betroka tokony mba navoakanao teo zany. Fa ny zavatra marina dia zao, nivezivezy tany ianao amin'ny mise en œuvre an'ilay izy ary indrindrindrindra niady varotra ao anatin'izany. Izao ny olona dia miréagir atao hoe jejo, ianao moaly. Vous n'avez jamais été bien habillé de votre vie même ngambany. Satria ny zavatra nentinao dia tena nilain'ny premier ministre. Il a entendu dire que le jeune ministre allait être nommé à sa place vu sa compétence. L'exploit qu'il a fait en ramenant les deux convoyeurs d'or. Quand on parle de l'or, ça concerne le ministère des Mines. Normalement, ministre mine tsy maintsy ao anaty présent ao anatin'ny délégation. Fa maninona le PM tsy nandeha tany. Fa ministre ny fitsarana fotsiny tany. Pour constater que l'or en question venait vraiment de Madagascar et que lui, il ramène l'or en question parce que c'est son département. Pourquoi il ne s'était pas daigné à se déplacer? Mystère boule de gomme. Raha izay. Mety aminy satria eto nipetahako an'ity bandikely ity ary ataoko mamay ity. Voalaza ao anatin'ilay enregistrement koa nefany ny ministre ny transport. Eto koa ny nanako an'ity transport ity satria ity mitetateta ny akany minina. Tsy izay tsy mahalala an'izany. Samby mieritreritra akan'izany minina zany n'iza ministre au anatin'ny gouvernement. Encore moins, sinon encore plus, nul là. Oui, regap les rifa tsy rezepe marina zany. Satria gendarme, il a fini par adjudant chef izy mijanona. Regap izy. Dia eto ny nanako an'reto izy ary il avait besoin d'une structure, d'un réseau, le Premier ministre, pour le faire. Raison de plus, quand on parle de l'or, c'est le département du Premier ministre. C'est zany tsy miteny eto hoe manao volamena ve le Premier ministre sa tsy? Tsy miteny an'izany a. Tsy problémako zany fa on aura le temps de démontrer. Fa ny réseau tao anatin'io tompoko dia réseau entre olona efatra dimy. Ary nanareo opposition raha dia manipulé tao anatin'io satria nieritreritrinareo hoe là c'est une occasion d'interpeller et semer la zizanie au sein du gouvernement. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. Il y en avait quelqu'un qui, je dirais, ao anatin'ilay réseau ary ny ampiasaina ny incriminer, ny envenimer an'ilay situation. Marina fa ny Premier ministre izay lazainy lery a. Zay nataoko hoe vérité à moitié dite. Zay lazainy lery hoe ny Premier ministre ozy izy afaka miona amin'ny président matetika ary afaka mibitsibitsika amin'ny président. Il avait sa manière de le dire. Zany hoe ary naizara malala. Fa ity Premier ministre ity anisan'ny olona atokisan'le président. Donc facile pour lui de donner, d'empoisonner avec des informations
misy virus ampidirina any amin'ny lohan'le président dia mivadika gira le président tsy manam-potoana analizena akory nefa vao aza adino fa mbola tanora le président tsy manana expérience loatra amin'izany atao hoe analyse zany analyse pointu dia sady mijery atena satria misy mandefa message andraso hoe mbola gendarme izy zao ary tsy mbola adjudant akory no efa voaroaka tamin'ny asany fa tafaverina taty aoriana saotra betsaka tompoko tsy rezepy tsy regapy le ry fa gendarme stagiaire sady chauffeur général Boba izay cousin niasa tany amin'ny carrière tao Ilakaka tamin'ny 2001 ary gendarme hors classe tsipika efatra Nicolas mbola gendarme izy zao mbola tsy adjudant akory donc fantatritsika zany niveaun'le olo dia mora ho an'le PM zany manipuler le président mampiditra virus ao anatin'ny lohany le PM nefa amin'io miaro amin'ny plasiny taiza re olona nisy an'izany hoe ministre intérimaire na voatendry vonjimaiky efa presque 6 mois zao kirakiraka le Ramarsona le rangahy iny fantatro loatra ianao de mbola ao le ry dikan'izany le président il a une confiance aveugle par rapport à la personne rôle tsika vahoaka tsika opinion no misensibiliser mialerter an'le filoham-pirenena ianao neka tafiditra mikizo so lazaiko anareo rehefa mandeha ny investigation dia natao anatin'le ministèran'le ministra raha dia misy olona manana relation familiale amin'reto olona voatonontonona relation familiale proche ary olona tena hoe akaikin'le ministra mihitsy le ministra tsy malala akory ity olona eto akaiky ity manana relation proche amina olona any primature dia non seulement amina olona any primature fa manana relation proche ao anatin'le tompona ndraiky fa l'un des gros nabab du cartel de trafic d'or averiko olona akaikin'le ministre tena akaiky ndraiky fa ny administration dia manana relation familiale proche amina olona any primature sady manana relation proche très proche amin'le olona ato amin'ny fanaovana mpanao trafic d'or exportation illicite de volamena marina ny tenin'ngia Constant hoe nanomboka tamin'ny ty ministre ty premier ministre ty ndraikitra ny minina ny mivoaka zao scandale maromaro zao tena marina tsy zany no tena zany fa ny ray aman-dreny Constant naverina tena ny toerana nanaovana ratsy zany ty Nicolas ty andana hoe verifio fa tena nanao erreur fondamentale lehilahy fa tsy tokony ho fantatry Fleury akory zany zavatra zany fa hoana nahafantara Fleury an'izany dia mazava ho azy ny avaly amin'ny zavatra ohatran'izany dia misy mamadika ao ok misy mamadika ao atao manao anton'ny azy tony Nicolas ianao gendarme ianao malgré hoe katitsipika zany ianao fa tokony ho fantatra ao ihany hoe na ny telefoninao raha tokony adidina miantso olona ianao maly ary tsy tokony ho maly ngia Nicolas niakatra teo amin'ny Real TV fa tokony androany
Fa mafy loatra le pression KPM hoe non, tsy maintsy atao landroany io. Mafy loatra le nahazo azy tao primature, mamadiky lahy. De tsy maintsy nataony. Tao anatin'iny intervention nataony iny, dia tsy sany laza mihitsy izy. Na indray mandeha aza hoe naka sécurité aloha izy tamin'ny olona izay nitabatabainy ihany koa. Tabatabainy ngia Nicolas. Niantso ianao nandritra ny adiny iray tompoko. Mahery. Tsy fantako ny tompon'le numéro. Fa matoa adiny iray le izy ao anatin'le andro anaovana le émission. Probablement rehefa nijerena le numéro, mialatsiny aho. Rehefa nijerena le numéro, dia anisan'ny olona tratran'ny harcèlement Premier ministre. Ka na bevoka natao sezarenina ry olona io, dia tsy maintsy aretena, tsy maintsy gadraina, satria malala marina, ary ampidiro any Tamorany na any Tsiafahany fa misaotra amin'ny fitondram-panjakana, satria nihaino amin'ny fitondram-panjakana. Hoe Andriamatoa Andry Rajoelina, izany fanenjehan'olona, harcèlement olona zany ane, karaha sanatria mateo amin'ny brigade criminelle io olona io amin'ny fanaovana ankety. Dia ny fitondram-panjakana mivoendrikendrika, midika an'izany dia zao. Malagasy tsy malala hoe Premier ministre mitondra fanjakana fa ianao. Alohan'ny andananao mandraisanao mesure, aza sura fa nandray mesure amin'ny président. Inona ny antony? Rehefa niinsista manao ny asany Andriamatoa Bernico, c'est commissaire de tsy haiko na commissaire izy fa mialatsiny tompoko raha ohatra hoe mésestimé na sous-estimé ny profil ny gradinao fa andao angamba atao hoe officier na commissaire tsy haiko tompoko. Andriamatoa Bernico dia satria nanaiky ireto fianakaviana zany ndraisa hoe azonareo atao aty an-trano fa na dia adino, azo atao tsara zany tompoko raha ohatra manana incapacité physique le olona jusqu'à hauteur na 50%. Indrindra hoe avy nididiny zany, azo atao tsara zany. Commissaire izy, chef ny BC. Nisaina le commissaire Bernico, nisaina izy hoe sao dia afaty aty. Ary niantso ny PR sy ny PG. Ireo no niteny, ary eo no nahafantarako hoe diso zany ny vaovao nalefa ny Tia Tanindrazana. Hitanareo fa na ny Tia Tanindrazana ary manipulé. Izy zany nanome anareo an'iny vaovao iny ry Tia Tanindrazana. Dia miomana manomboka androany mba mamahina hoe men'ny olona ny taolanareo. Tsy nisy ankety natao à domicile zany, na audition natao à domicile ry Tia Tanindrazana. Izy zany nanome anareo an'iny zany. Dia fantaro fa nanome taolana izy. Zao nosakana ny PR sy ny PG ny commissaire de police Bernico hoe ajanony aloha io. Là, c'est pour ça que j'ai dit l'autorité judiciaire malgache est devenue plus humain. Satria raha nitoy dia nitoy ny harcèlement dia tsy maintsy mijoro ny fikambanana an'ireto miandraikitra ny droit de l'homme dia vao maika mitomby ihany ny olona tsy tia an'ilay fitondrana. Et grave, raha sanatria le ramatoa mpanaovana anketa na any an-trano na ny brigade criminelle ny collapse ao, tonga dia Andry Rajoelina vita. Dia le PM metsy miandry fotsiny hoe io fa ninona nitady kirarony, raisitsika amin'izay ny pouvoir. Efa niteny eto. Ny cartel volamena dia manomana coup d'état efa identifié le olona ao.
efa identifier le olona. Izy zany aka ny fitondrana. Mino anareo mpitondra tsy rarako, tsy mino anareo tsy rarako. J'ai pas de problème pour ça. Tsy nareo tsy inona mamelona, fa neny important de zany ve le mokonto. Marina ny tenin'ny Rosy hoe misy olona maka otazy an'le mpitondra ary mamely namana. Tsy ngia andrendre tokarivo zay tsy mbidina fotsiny ohatran'izao, tsofin'ny rivotra raha amin'ny période cyclone. Fotsiny tenen'ny Rosy amin'izany, fa misy dikan'izany, ary tokony heritreritra le filoham-pirenena hoe inona daholo ary zany zavatra zany. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas que des problèmes à résoudre. Tsisy andro raika ka hoe tsisy scandale miseho. Io zao le ministrin'ny justice par intérim de efa tonga sady ray koa ny etapy. Satria zalahy niandry an'le SG. Ça va tsara. Miala tsiny aho fa teneniko fa miala tsiny aho. Efa mipromettre tamina olona fa tsy teneniko. Ça va tsara zay akaiky ary fianakaviany ny Andriamatoa Kamisy. Stéphane. Raha tianareo fantatra zany. Amin'ny alalan'ny ngia Armand Kamisy. Tsy zany nanonona ny anarany ngia Stéphane Kamisy eran'ny réseaux sociaux fa na ny sariny na ny anarany mivoakany. De mazava aminareo zany fa nakisaka natao mihitsy ipetapana an'ity Divo-Janahary tena teneniko zany. Divo-Janahary ny tsy nomeny Andry Rajoelina, Andriamatoa Savatsara. Divo-Janahary. Ary tena teneniko anareo hoe mahay Andriamanitra, mahay mandamina zavatra tokony apetrany hoe ary tsay. Zalo tsy afeniko. Fa za tsy maintsy miteny ary miavertira an'le fitondrana takany tamin'ny andron'ny Andriamatoa ery Rajaonarimampianina hoe Andriamatoa ery Rajaonarimampianina. Ireto olona reto aneka izao, ireto olona reto izao. Henonareo zay. Ramatoa Savatsara. Secrétaire généralny Mbiambiky Herlaza. Voatera namely tato hoe inona moa zany ny publieko ankeo? Inona moa zany ny ilana ny staff? Raha ohatra izy tsy aro ny bossiny, c'est-à-dire leur ministre. Ça veut dire que quelque part ohatran'le vokely eo le fanandreniny. Miandry vato latsaka fotsiny hoe engana io vita de za miakatra. Satria za fa manana lobby iny nato ambadika par le biais de mon cousin qui se trouve à la primature, le général Nine. Et j'ai des financiers aussi derrière. Le Premier ministre va épouser ma cause et je serai nommé. À quoi bon protéger Mbiky Herlaza, qui est mon collaborateur, qui est mon patron? Zany aby le zavatra zalahy. Zany aby le izy. Bonne nuit Carmen Jody. Oui, merci. Tena alefa mimpanadio satria hoe ho tatako ty ary ho ratsy ty satria ahoana dollar nahafantaran'le ria zany. Lanceur d'alerte. Réseau de lanceurs d'alerte. Nareo manana ny réseau mafia anareo, zay manana ny réseau de lanceurs d'alerte anay. Et on recoupe nos renseignements. Enoy am'izay ny eto hoe afantaranareo hoe marina tokoa ve le causen'le ry satria ty amin'ny voalohany izy tonga de enonareo tsara hoe il a dit la vérité sans qu'il ne s'en était rendu compte. Enoy, hein? Ny PM ozy de midina
Tena mbana eny ve nareo hoe midina le PM raha tsy n'le mandeha indroa tany Moramanga de mba mody ny Arotoro tany. Raha mba mandeha izy de miaraka amin'ny takisikisiny eo akaikin'ny président eo. Raha ohatra mbola tsy naheno hoe PM manidina tany amin'ny sud zany e. Hoe nidina tany Betroka. Andao ekena raha fa nidina tany Betroka izy. Tany zany ny angan'ny revo e. De enoy a, enoy tsara. Zay. Fambosimenitra teo agnatiny, mbo sisy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga ono sinao, mahatonga ny osy teny PM Saint-Christian. Satria Saint-Christian zany mba miboaboaka hitan'olo, de mba misy renseignement zany miandry PM Saint-Christian. De mba misy renseignement zany mba miboaboaka ny PM. Satria efa mise en confiance raha namana ao aty amin'ny 22e minute zany e. De mba misy renseignement zany mena amin'ny PM de lasa izy miresaka amin'ny président. C'est une vérité. Tsy resaka ntsony hoe vérité moitié dite. C'est une vérité pleinement dite. Averiko tompoko. Enoy. Mino atao. Fambosimenitra teo agnatiny, mbo sisy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga. Tanareo hoe le PM zany afaka miresaka mivantana sy maharitra amin'le président. Ahoana nahafantaran'le rangahy zany? C'est député à une opposition. Asveno izy raha tsy diso aho. Ahoana nahafantarany fa ny ministra sasany takany ohatra ave ngia olodera ave de tsy manana accès amin'ny président. Andry Rajoelina. Hafa zany a. Lasy tsy hoe zavatra supposition no tenenin'le rangahy ty fa certitude. Averitsika. Manana fifandraisana enoy. Mino atao. Fambosimenitra teo agnatiny, mbo sisy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga ono sinao, mahatonga ny osy teny PM Saint-Christian. Satria zay ozy zany no mahatonga ny olona tsy tian'ny PM Saint-Christian. Arovana mafy mihitsy zany le Saint-Christian satria ny ahatongavan'ity olona ity de le hoe nanao ratsy teo amin'ny toerana anankiray de verina amin'ny ratsy atao. Satria le PM lehibe ny gouvernement de mazava ho azy miresaka amin'ny PRM. Oui, mais de là à dire hoe maharitra. Ora am'se zany tsy voandrano nalala zany hoe pouvoir zany e. Mialatsiny aminao azo final tao fa tsy voandrano zany nalala zany ka izay no ampianarinao an'izany eto a. De là à dire hoe afaka miresaka manokana. Oui, d'accord. Fa ampiana hoe maharitra. Les maharitra par le temps ça par l'heure pendant qu'il parle. Ndao. Enoy hatrany farany am'izay. mino atao. Fambosimenitra teo agnatiny, mbo sisy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga ono sinao, mahatonga ny osy teny PM Saint-Christian. Satria inona mahatonga anazy miteny hoe zay no mahatonga ny olo tsy tian'ny Saint-Christian. Il fait allusion à qui là? Olo. Il ne précise pas. Mais en fait, il est en train de dire que au sein du gouvernement, il y a des gens qui détestent le Premier ministre. Le Premier ministre Saint-Christian. Zay tiany le rangahy là, zay neto. Zany hoe avadiny zany le zavatra hoe le ministre indray no tsy tiany Saint-Christian, nefa i Saint-Christian no mientamé opération machiavélique ipetahana an'le izy reto ministra mety anembatsembana an'le PM. Ito zao de misy an'ity le Asvinal tao ty de voahiraka izy satria ianao zao de hitanay mihitsy hoe vaovao be na sarinao ara-tsy sahanareo akory aseho. Hita mihitsy ianao hoe tonga nadio fa aloha anao atao veloma satria tsy anao nandoto rano anay eto ary
tsy mendriky ny mpijanony eto akory ianao. Dia avadiky le ry le revo zany hoe zay mahatonga ny olona tsy tia ny tsay kristian ozy izy. Kanefa ny tsay kristian mihitsy ny créé an'le zizany. Azonareo? Ndao, inoy? Ino atao? Fa mbo sy maintsy satria agnatiny, mbo sy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga an'olona sinao, mahatonga an'olona sy teny mpiamasay kristian. Satria say kristian zany mba miboaboaka hitan'olo, dia mba misy renseignement zany menany sy mpiamasay kristian. Dia kristian zany miteny mety miteny amin'ny fomba fahazoko azy. Tanao, any farany izy mombona satria ozy tena niteniteny foana le zany. Fahazahoako azy. Pourtant, au tout début de ces phrases, il était en affirmatif avec beaucoup de certitude. Fa raha ohatra ianao zany tsy intelligent, tsy mahay ianao dia voafitany amin'ny mampanao politika azy hoe amin'ny fahitako azy. C'est le mal. La vérité est déjà pleinement dite. Alors ho en'ny vahoaka tsara mihitsy hoe ngia premier ministre ny tompon'andraikitra satria ngia premier ministre hoe miboaboaka ozy le dala nefa ny olona rehetra dia mahita fa le premier ministre cloîtré ao anatin'le palais ary nanateran'le rangahy azy ny enregistrement dia tao anaty palais. Oui, ndao ianona Ino atao? Fa mbo sy maintsy satria agnatiny, mbo sy miresaka aminazy mivantana maharitra. Ka zay zany mahatonga an'olona sinao, mahatonga an'olona sy teny mpiamasay kristian. Satria say kristian zany mba miboaboaka hitan'olo, dia mba misy renseignement zany menany sy mpiamasay kristian. Dia kristian zany miteny mety miteny amin'ny fomba fahazoko azy. Zay. Voalohany dia ozy izy ny marina rehetra ozy izy tsy mba filaza. Zaza sy mitady dakilasy. Ampiresaka dakilasy le zaza. Mety misokandary satria sisy sakafo anaty dakilasy. Raha magnontany anao Madagasikara ianao, raha resaka tenensika atao raha tantaram-piainana ty azy ianao, za mana zavatra tenenina. Fa ny marina rehetra sy mba filaza. Satria politika ny daholo. Enonao zay? Ny marina rehetra ozy izy tsy mba filaza. Satria effectivement politika ianao to eto dia androany izy mamatotra ny tenany amin'izay aloha farapetra izy ilaza zany tamin'iny ny teny hoe ahoana moa no ahafahako ilaza amin'ny marina nefa le olona ary premier ministre mety ho samboriny azy ao. Ny marina rehetra tsy mba filaza ozy izy. Raha magnontany anao Madagasikara ianao, raha resaka tenensika atao raha tantaram-piainana ty azy ianao, za mana zavatra tenenina. Fa ny marina rehetra sy mba filaza. Satria politika ny daholo. Apetsika angamba zay. Ny marina rehetra tsy mba filaza satria politika ianao atao eto. Ary inona ny dikan'le définition le politika atao tenenin'le dala eto? Mony, saosy, dia tio izy atika. Ny Madagasikara hoe rehefa vantana dia kary. Marina loatra tiako henitsika ahoana ny namaliny le ry azy. Fa izy manko le fomba firesaka ao. Izy tena zany. Tiako tenena rehefa vantana dia kary, rehefa nizaniza dia tokony mitovy raha tena ho an'ny tanindrazana. Fa za zao mahita ohatran'ny somary mitoroka voninkazo kely amin'ny prime ministre, manao pimasy ve le député Nicolas. Fa isika zany hijery mahitsy hoe fantaniko zany androany rehefa samy nanao rasy teto amin'ny firenena dia tokony fongorona daholo fa tsy asiana tafanora. Dia zay ny fantaniko aminao androany ianao ve mihevitra fa zay tsy nanao tsy nety rehetra dia tokony mametam-pialana avokoa amin'izao fotoana zao. Gasikara. Anao sy marika. Itanao, hovainy le valim-panontaniana. Marina mihitsy fa raha tsy vahiny manentsika ny PM. Ary fantany hoe président patron ny fa tsy PM. Tsy voatery ho diso foana da tsy vahiny koa nefa. Dia teneniko anareo ny olona ne tsy voatery hoe hitovy hevitra aminao ranoray e. Za zao misy zavatra tsy madakora ahako amin'ny tsy vahiny. Ça ne veut pas dire hoe tsy tiako le bandy. Tsy mitovy ny
Ny eritreritray amin'ny fandehany aloha ianona valy tena sara anao. Fa izy rehefa sara mara teny ty. Trano fitoranera zao mampianina, afaka magnotany amin'ny ekipa rehetrarehetra. Ty ny tena maranako azy amin'le rangahy ty satria tsy manana importance loatra izy ka tsy tiako hoe izy ny batteur eto. Fa amin'ity le farany ity izy hitanao hoe tonga eto amin'ity izy fandaharany ity anadio an'le premier ministre da tonga avy amin'ny teto. Vao manomboka mihitsy ary aty amin'ny 43e minute rehefa tratran'le mise en confiance tanteraka de teo amin'izay izy mibaradaka de noy amin'le valim-panontaniana. Fahafantariko farany tokony anavao hijeren'ny gouvernement io ve ny filoham-pirenena sa hotohizana amin'io endriny io hatrany amin'ny fifaran'ny mandara no fahitanao azy eno tsara mihitsy afantaranao hoe tapina ny dominy amin'izay le fanontaniany gasikara zay. Anavao hijeren'ny gouvernement io ve ny filoham-pirenena sa hotohizana amin'io endriny io hatrany amin'ny fifaran'ny mandara no fahitanao azy questionnao zany azinao hain'ny président zany gasikara hain'ny premier ministre zany azinao hainy zany ianareo fa nomezany gasikara izy afarany satria quand on est nul on est nul. Tsy niveau aloha le olona déjà de olona zany satria le olona ty no nanao an'le voalaitra de tsy maintsy diovina le raharaha de tafiditra vaky any ny resaka hoe anadio ny andanan'ity le rangahy ty. Tianao zany azinao hain'ny président zany gasikara hain'ny premier ministre zany azinao hainy zany anao ka menao hainy tsy de fanao loatra raha hoe mpanao gazety no me manesy ohatran'izany tena tsy fanao zany fa matoto tonga amin'izany tsika malagasy koa manko mila ampianarina ihany tokony mahafantatra ihany hoe rehefa tonga amin'ny summum ohatran'izany le côté ridicule le interlocuteur de izay sisa ny arma eo ampelantanany le mpanao gazety ahafahany mampita aminao hoe ridicule le banty fa raha ohatra olona invité any de tsy afaka miteny izy hoe vous êtes ridicule sauf hoe mpanao gazety frantsay na européenne afaka miteny an'izany fa ity zany tena meza ridiculiser et vous êtes ridicule vous faites rire il a ri sous cap zany à la limite. Anavao hijeren'ny gouvernement io ve ny filoham-pirenena sa hotohizana amin'io endriny io hatrany amin'ny fifaran'ny mandara no fahitanao azy questionnao zany azinao hain'ny président zany gasikara hain'ny premier ministre zany azinao hainy zany anao ka menao hainy zany azinao de za ve za ty ve hiteny zany io sy hainy zany amin'ny mampandalina politika sady solombavim-boakanao de manontany hevitra fotsiny hoe tokony hotohizany ve sa hoajany gouvernement fa tsy izy matsy ny atao fa ianao no invité 80% ny gouvernement tokony solony de noe am'izay le côté ridicule après 80%. Fa misy ihany manana finiavana miasa ao anao ve zany mahita anao ka tsy hoe voto-kafako misy ministre telo efatr teniko aminao mba misy miasa nge ao anao mba mahita ny ministre population mba mandeha miasa zany tanao mamono tena zany efa mbola vehivavy anao mahita ministre fampianarana menina de le ministre tsy misongadina mihitsy nefa andresahany eo madame mba miasa zany tanao mandeha no raha manao mba misy ministre misana ministre finance mba mitady izy fa zao fotsiny problème madagasikara ty problème zavatra goavana koa tokony ho fampianarana premier ministre fa be tabe koa ny menomeno l'opérateur tsy mafy lesy le responsable fiscal pression amin'io zany mafy loatra iny mahatonga an'izay fa tary fa l'opérateur nge mampiasa olona mananjata manarivony io problème resaka io fiarafera resaka vola fiarafera reo koa misy problème mampiasa olona manjatona nge reo kanefa sy zay fa naraliny io fa tary fa mandeha fitoana koa de masala am'zany raha fa gezany loatra l'opérateur tsy miresaka an'le compte 46 izy de fatany tsara fa ny PM tompona ndraikitra amin'io fa vovokatsika io avy eo le opérateur gasy am'izao tena manana fahasiranana io zao sahala amy vary zay moa toko hoe le vary tsy zao ne hoazy tokony ataonao vary tsy ty le vary ty am'rano ty satria de zao
Ny olo aminay zany mieritreritra vatsy Jesosy zaraina fotsiny. Fa tsy vidy. Anefa terenao zany le olo ivaritra amin'ny dimanjato eninjato. Anefa transport firy. Agnaran'le vary, ohatrohatra fotsiny fa manimba daholo zany. Io le mise en confiance avelany tsara iresaka. Mety zany hoe resaka io hetra io sisy osandreo hetra Madagasikara azinao. Fa tokony zarevan'zareo zavatra hoe inona ny tokony terenomborenina amin'izy ity. Savadinay satria manimba fitondrana hoa. Sy zaka ampiasain'zareo zany mety hain'zareo zany. Ka miteny anao mikasika an'izay hoe resaka gouvernement tenenao taminakay teo. Za mahita an'izany. 80% mila miala. Misy olo akaiky ny président publique tokony hiala. Enoy am'izay a. Misy olona akaiky ny président ny république izy tokony hiala zany na siny dôla ny rehetrarehetra tsy ny teny mihitsy izy hoe olona misy zany hoe ny olona manodidina ny PM zany de parfait dôla. Inona ny antony tsy tenenina zany? Satria ireo olona nahita ny fivezivezen'ny tany ary izy tsy takona fenina deja amin'ny taviny sy ny fomba fiakanjony de tsy takona fenina izy. Donc tsy intérêt mihitsy no milaza ny staffn'ny PM. Ary tsy vitan'izay ny fatahorany amin'ny PM tsy sakiny mihitsy ny laza ny tsy mety ao amin'ny primature de noho ny toerany. Ao anatiny ataoko mahitsy tsara ao anatin'le 80% ve ny prime ministre be gouvernement averina tonga de avec assurance président de la république tsy anao an'izay. Zay le teneniko hoe avaizany nanan'le bandy an'le certitude. Ianao hain'zareo zany. Ka miteny anao mikasika an'izay hoe resaka gouvernement tenenao taminakay teo. Za mahita an'izany. 80% mila miala. Misy olo akaiky ny président publique tokony hiala. Ao anatiny ataoko mahitsy tsara ao anatin'le 80% ve ny prime ministre be gouvernement. Président publique tenenao an'izay. Sa tena zay aminao. Ka ianao miteny 80%. Za mahita ny PM miasa an'izay hoe. Mahita PM miasa kanao PM miasa midina any foto. Ahoana moa sa moa sa tsy nanga boka ny PM aminao eto. Satria mahita ny fomba fiasany io. Hitanao sarotra anao izy miana boka amin'ny PM eto satria le dala rery mahita hoe miasa le PM. C'est le seul et unique, la seule et unique personne qui ose dire que le Premier ministre travaille. Ary midina ifotony. Anao sondage eto manaiky an'izany ve nareo tompoko nareo mino eto ka hoe io PM io midina ifotony. Tratra. Tsy mamenatra an'le ry mipeka an'le président hoe ny olona manodidina anao tokony asorona. Fa jamais. Il a dit ouais, ny olona manodidina ny PM koa tokony asorona. Tonga saina am'izany ve reto mampahary reto? Ben oui, là, tout de suite, les gens ils disent non. Tsy PM midiny zany. C'est toi qui étais venu à la primature. Sasany ary manontany angamba mbola misy PM ao. Là déjà les réponses sont non. Farangarery mahita zany hoe midiny eny fotony le PM. Sao de afangarony raka le filoham-pirenena tompoko no midiny eny fotony. Efa impiry zay no niteny an'izany teto hoe le PM tsy miaro an'le filoham-pirenena mihitsy rehefa misy problème. Farangarery mahita an'izany eto. Ka ianao miteny 80%. Za mahita ny PM miasa an'izay hoe. Mahita PM miasa kanao PM miasa midina any foto. Ahoana moa sa Ery mahita hoe le PM miasa. Tonga zao andirandy aninina moa ianao teo mahita hoe mbola misy PM avy eo a Madagasikara. Fa ty bandy ty satria takon'le akanjo gris vaovao. Jereo mbola fotsy tsara ny rano any Betroka zany tompoko. Direo tsara miverina afaka herinandro tapa-bolana io akanjo io. Efa marron io fotsy io. Ka ianao miteny 80%. Za mahita ny PM miasa an'izay hoe.
mety ampema masaka anao mpema miasa mety nany foty ahoana moa sa moa sarotra andragna boka mpema aminao eto satria sarotra aminany ana boka ampema zay natao hoe ny ratsy tsy maintsy miverina amin'ny toerana nanaovany ratsy ny rahana ity ranamany ity tsy namako aloha izy io za tsy manana namana vindrana ohatrany tony ity rangahy ity anadio angapm fa ny zavatra fantatritsika amin'izao fotoana izao rehefa tsy eritreritra tsy andinika le filoham-pirenena ay andriady azafady toko ka fanapahakevitra entitra sady maiky manararaotra an'izao fahabangany zao manao remaniement ao anaty gouvernement de miteny anao Andriamatoa Rajoelina ampanetretena tompoko ce PM là il n'est pas à vous c'est pas votre homme il est pour lui tout simplement il est pour lui tout simplement raha haka ihany ianao amin'ny fianakaviana an-tsay de ka hoe manam-pahaizana sy mahavoa fa tsy olona hoe mastera ray misy anankiray niesiny Anne Degaut j'ai rien contre la famille Tsay zafady fantatro tsara ny fianakaviana zany misy niesiny mianatra mpampianatra Anne Degaut manana doctorat tompoko au moins mba vehivavy manam-pahaizana manana fahendrena manambady colonel tompoko na lieutenant colonel zay alaina premier ministre tianenina ianao amin'izay zaza tsara taiza satria hitako ny nalehibe azy l'assassin revient toujours sur le lieu du crime zay ny le tiako lazaina tany tininy oui voilà il est envoyé pour vérifier la chaleur la température raha haka ihany ianao Andriamatoa Rajoelina tsy mpanao politique zany fa tena technicien j'avais besoin des gens qui puissent développer réellement sans être intéressés ce pays zay aloha ny amin'iny ndao tsika andefa hira anankiray pour résumer zany dia maika amin'ny fanapahan-kevitra ny ny Andry Rajoelina moa zany de tsy eo raha tsy amin'ny 18 sa 20 akory izy teo dia hitatsika eo ny fanapahan-keviny fa tsika koa ny observateur lanceur d'alerte tsika dia ohatran'izay izao teneniko anareo tapao ny tanako ho avy le compte 46 rahalahy tapao ny tanako noho ny pression apetrakintsika eto ino tsara zay teniko zay noho ny pression apetrakintsika eto dia incessamment tsy maintsy hanao conférence de presse du premier ministre noho ny pression apetrakintsika eto incessamment tsy maintsy hanao conférence de presse du premier ministre j'espère qu'il le fera seul sans le soutien de la présidence. Là, on verra comment et combien il va se débrouiller face aux journalistes. Bah voilà.
Fitiavany ihany izy nono anisan'ny mpihira ankafiziko izy tamin'ny fahatanidrako eny ka hatramin'izao ara tena ankafiziko tanteraka nono zany ary tsy afenina fa tena niondana nono mihitsy tamin'ny fahatanindrana fa malheureusement moa tsy mbo nanam-potoana mijery azy ny tena koa tsy de tena tiako loatra le milahatra amin'ilay jery fety zany tsy mbo de style-ako loatra zay ny zany zavatra milahatra tsy de voako io zay no nahatonga anahy tsy mbo nijery azy satria be mpijery be ny nono hiditra amin'ny défi amin'ny BM tsika sy compte 46
Zao Andriamatoa Premier Ministra. Ianao no tompon'andraikitra voalohany amin'izany atao hoe administration. Tena manao défi aminao, je relève le défi. Et écoutez bien. Ny lalàna dia mametra ary mandrara ny fanaovana publication, ny conversation privée, ny conversation enregistrée, non consentant. Zany hoe raha tsy nihera tamin'le olona incriminé ao anatin'le enregistrement ianao, dia tsy azonao atao mihitsy diffuser an'iny. D'autant plus, apparemment, les deux personnes sont manipulées par l'enregistrement ou sinon les enregistrements en question. Automatiquement, tsy consentant zany le izy, tsy nahazo akoro, tsy nahazo fanekena tamin'ireo olon'ireo ny fanaparitahana azy. Voararan'ny lalàna zany ary pénal. Masavy zay hein? Voararan'ny lalàna sady pénal. Pire, l'enregistrement en question, misy olona manko miteny hoe raha zafin-draha tafika tsy io raha de hoe tena voavidin'ny ray sasy alany tenako. De no tsara sokafy tsara ny sofon'C. Danja be le raccourci ary tsy fantatry se akory fa io zavatra soratana C io de mety appliqué en C. Satria manana proof an'izany ve ianao? De mieritreritra ve ianao hoe YouTube de tsy hita no misy anao n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany? Aza miteniteny foana aho. Pire! Ato amin'ny YouTube zany raha zafin-draha tafika tsoro zany. Pire! Io le teneniko foana hoe PDAP. L'enregistrement a été fait à l'insu de la personne dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire les ministres zany. Et là, il s'agit d'une intention flagrante de nuire. Ary ny afabaraka ao anatin'le izy, amin'ny cas, dans le cas d'espèce, tsy ilay ministre akory, fa ny administration mihitsy. Zay mahatonga an'le itenenana an'le PDAP eto, personne dépositaire de l'autorité publique. Le administration, le gouvernement mihitsy no afabaraka. Ianao zany Andriamatoa Premier Ministre ny tompon'andraikitra voalohany ny fampidirana ny procédure na amin'ny fanokafana enquête. Ozy ny vazaha zay hoe nanokatra enquête ny fanjakana. Ianao mihitsy ny tokony miimposer ny ireo ministre tompon'andraikitra amin'izany hoe on va se constituer partie civile satria afabaraka ny fanjakana satria zavatra interdit no mitranga. De eto manao défi aminao Andriamatoa Premier Ministre. Ninina mako tsy fifankazahoana, tsy maintsy ajaina foana le olona amin'ny postany. Andriamatoa Premier Ministre, manao défi aminao, ratsay ianao. Raisina indraikitrao ampidiro ny procédure fanenjehana an'ireo tompon'andraikitra sokafy ny enquête. Faites une ouverture d'enquête sur les personnes qui risqueraient d'être incriminées, impliquées dans cette affaire. Raha say ianao, alefaso. Fa za miteny ianao fa mivoaka eo. Tonga de mivoaka eo hoe Inga Nicolas no mitondra an'ireo zavatra ireo tany aminao de ianao mifavoriser satria Nicolas tsy te ho faty rereo izy. Je vous donne 48 heures. Alefaso ny procédure, ouverture d'enquête. Je lance le défi. Fa za tonga de miteny androany, tsanao an'izany ianao. Tonga de mamaly androany tsy sahanao an'izany io PM io.
à une seule condition. Tena hoe, zany hoe gaganareo SMM dia nareo ve ao anatin'ilay communication nareo iny dia tsy malala hoe ty zavatra ty interdit. Fa maiky nareo ny azakazaka nareo ametraka pression amin'le lalin'le ministre. Fa raha tena impartial le SMM dia niangavy ny fanjakana koa izy hanenjika an'le olona diffuser an'le enregistrement non consentant qui a un caractère privé tompoko. Et là, il s'agit d'une violation de la communication. C'est aussi pénal que les autres points juridiques, sinon judiciaires, dans l'affaire. Dia za olona tsy mahay lalàna ity ve ny andeha hanazavanareo an'izany? Je consulte que dit la loi. Dia hitako le izy. Zay mahatonga ana nitenen'le olona izay. Ny zavatra hainao ne mety ao ka e. Pitsara io. Fa ny haiko tsy hainao a. Dia zany izy asehoko anareo zany. Sokafo ny enquête, monsieur le Premier ministre, raha tena say ianao, ka samy teny ianao hoe tsy impliqué amin'io affaire io ianao. Vous avez 48 heures jusqu'à tamin'ny hoe androany talata, larbi, lakamisy. Lakamisy avant 18 heures zany tokony déposer. Baiky ny gouvernement hoe sokafy ny enquête momba an'io. Dia ameko anareo hoe daholo hoe reto aby ny olona tokony convoqué na avoaka aketo. Satria ireo olona ireo no mitazona marina momba n'ity affaire ity. Tao koa hoe zary ty gastre, inona ty teneninao ty? Aza miteny telefona aho. Tao amin'inona ary ty gastre mba hazavao hoe mba tiako henona? Zary ohatran'ny mba préciser tsara l'izy. Alefaso. Tena défi zany 48 heures. Misy pitsara ao mahay manao ny exposé de motif amin'izany sy ny avin'ny Premier ministre ao anatin'ny gouvernement any amin'ny staffin'ny SCG any misy an'le antsoina hoe DLP. Io mendraikitra ny fanendrehana mba hampatonga ny fitondram-panjakana ho partie civile, surtout zavatra hoe ny fanjakana no se constituer partie civile. Misy DLP tompoko ao anatin'ny service na direction any imprimature. Sokafo ny fanadihadiana. Hitantsika eo. Satria manko nareo miteny hoe tsy nareo le izy. Tsisy ifandraisan'ny PM le izy, dia donc raison de plus afahanareo manana ny manokatra ny procédure momba an'izany. Fa za aloha dia miteny tsy afaka miala amin'io Nicolas. Non, tsy hoe tery za amin'ilay fanontaniana fa préciser tsara hoe ianao tao anatiny koa. Le fanontanianao zany imprécise. Préciser le fanontanianao. Fa manjary matezitra olona le izy satria manana tendance dia teny ianao hoe za tao anatiny. Tao anatin'inona? Azonao? Zay le izy Andriamatoa Premier ministre. Hiditra amin'ny dossier 46 tsika. Andriamatoa Ramanandray be mbola anaty émission tompoko. Mbola anaty émission tanteraka mihitsy fa rehefa avy eo miantso anao zany. Maheno? Zay. Tsy teritra raha ty kasta fa ohatrohatran'izay le fiteniko fa na izany raha mila ihany hoe précisena le izy. Zany hoe raha marina ny tenin'ny very blasé ity. Au lieu de nitazona an'le izy au secret d'état le Premier ministre. C'était une occasion, je suis désolé de le dire, de baiser ses collègues. Parce qu'il commençait à nuire ses intérêts, sans que les autres n'en veuillent.
Fa de hoe lapehako lahy. Ahoana fotsin'izao zavatra ministera minina ho alainy lahy fa ilany izy. Andriamatoa Andry Rajoelina manomboka mitaraina ny olona hoe rehefa ministra Cotier dia asorina ohatra manalatsi-pindry. Pino. Efa maro ny olona teto mitaraina momba ny ajo. Maro ny olona teto mitaraina momba ny lalatiana. Maro ny olona mitaraina teto hoe DG Antoine. Marina fa avy any amin'ny faritra iny fa mitazona secret. Maro ny olona mitaraina hoe fa atao rehefa izay dia atao mangididy be ary tonga dia d'un coup de cyclone on nous écarte. Tsy firesahana tribalisme tokony itenenana an'izany fa na izaho tenako ary mahatsapa hoe misy zavatra tsy milamina ihany. Efa presque 3 mois zay nangataka hoe asory maire io avy bien avant cyclone. Efa presque 3 mois zay nangataka hoe asory ny ajo Andrianarivelo. Aiza ve dia ao anatina passation anao no mangataka hoe fa niantso ny filoham-pirenena ihany fa tsy nalohanareo passation entre an'izy sy ny travaux publics ny volan'reto entrepreneur reto. Pour une question d'éthique tsy anjara ministre tokony miteny an'izany. Tsy vitany Andriamatoa Andry Rajoelina mandroaka ny ajo. Tsy mila ny ajo anao tompoko raha ohatra mandeha ny fifidianana dia tafakatra deuxième tour. Araka ny tenenin'ny Rosy hoe ny contrat mifanarahantsika io Rosy dia manohana anao jusqu'hatrany amin'ny tapitra amin'ny mandafany après mbola tsy fantatra. Dia izay mahatonga ana amin'ny teny hoe tonga deuxième tour ianao fa marina ny tenin'ny Rosy hoe tsy fantatra mety ho lany ianao mety tsy ho lany. Ary na Nicolas raha mivaky vavan'izany hoe raha mitondra Nicolas député zany raha samy mizara valo nareo sy Ravalo ny olona makany amin'ny Ravalo. Bravo Ravalo. Alotra feniko fa mety mihitsy ireny ataon'ny Ravalo manana hoe iny izy midina manatona ny vahoaka izy zay kely eo am-pelantanany zarainy. Fa isaky ny tonga ary dia manome promesy ianao dia nefa ilay izy avy eo tsy tanteraka. Lasa matoky ny Ravalo manana ilay olona. Jereo tonga tamin'ny mananjara izy tonga dia horakoraka be. Dia je dis bravo Ravalo manana. Inona zany lasa zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Lasa manadio trano aloha ilay fitondrana nefa ny problème mianaka be raha ny tanàna. Dia tsy sapakory ve hoe ity premier ministre ity ne tsy mamely. Ilozan'ilay rinika mba ahafahany manakona ny zavatra tsy hainy sy tsy vitany dia lozany manapotika ny namany. Any an'ilay izy. Dia raha miteny an'izany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina dia hoe mikritika anao na hoe mpanohitra anao mba araisany ilay zavatra teneniko. Compte 46. Fitahany Andriamatoa premier ministre ao anatin'ny kizo tanteraka ary inona fanontaniako apoy daholo. Matoa ianao kopy zavatra be dia be dia mba nikotaie mba hariva vilety izany. Izao no lazaiko anao ity kasta. Raha ohatra teo ministra dia 80 taona dia efa ministra. Raha tianao fantatra. Fa j'ai toujours refusé de participer dans la vie politique malgache. Par contre, nanaiky nanampy filoham-pirenena anankiray na roa de manière non officielle. Nanaiky nanampy premier ministre telo de manière non officielle izany hoe tsy nandray karama tamin'ny fanjakana. Fa ny expérience-ko nomeko ho an'ny firenena. Raha izay no tianao volako ary no nanaraka atao. Izy mivadiko izay hoe ny olona miara-miasa mpitondra mpanankarena fa ny ianao ny volanao indray ny lasa. Raha izay no tianao, évidemment manana expérience amin'izany. Tsisy zavatra be dia be ny zavatra fantatro. Ary be dia be ny zavatra niteneniko tamin'ireo olona hoe ity zavatra ity tokony atao. Izany akory tsy midika hoe izaho koa dia olona parfait. Mety nisy diso ny zavatra.
Tsy hoe mety fa sûrement tsy maintsy nisy diso. Fa au moins betsaka ny zavatra fantatro raha zay no tianao teneny betsaka. Tsy zany Nicolas zany mihitsy ny andefandrefy amiko raha resaka fahafantarana ny zany atao hoe rouage d'administration zany. Fitondrana ao anatin'ny fanjakana ny fitenenina. Ok, compte 46 raha tsy fantany akory. Nefa zany no tokony lazaina amin'ny vahoaka. Zao hidra amin'ny compte 46 tsika, saotra amin'ny fanontanianao le matoto ity casta, na de hoe c'est une question tendancieuse et orientée. Jereo zay dia au moins tsika mitovy ny resakantsika. Ny compte 46. Ianareo député zany dia menimeno nareo hoe tsisy vola ao anatin'ny kitapom-bola ny fanjakana. Ataoko faran'izay fohy ity mba tsy ho lava intsony satria efa niteny hoe adin'ny iray sasany ihany ny fomba ataontsika satria manjary lava loatra. Zao eno tsara ity piège ity. Ny filoham-pirenena dia ny grande ligne no apetrany. Fa ny premier ministre ny mandraikitra ny administration. Ary rehefa mandeha ny loi de finance adoptena eny amin'ny assemblée dia midika an'izay tsy miovy ny rehefa manatanteraka ny fanapahan-kevitra indrindra momba ny hoe affectation budgétaire sy ny mpanapaka sy ny gestionnaire an'izany ao anatina loi de finance amin'ilay boky be iny. Ohatra zany, ny ministry ny fampianarana dia manana budget izy, fandongany hoe mipipa ny resahantsika na ny hoe programme d'investissement public. Amin'io pipa io zany na programme d'investissement public io dia ny directeur régionaux rehetrarehetra ana ministère dia manana an'io pipa daholo ary izy no gestionnaire. Zay ao anatina ministère zany anankiray. Ohatra zany ministère amin'ny population araka zay Nicolas teo hoe miasa. Directeur régionaux rehetrarehetra dia manana pipa daholo. Iresaka ianao zany hoe draine, resaka ianao zany hoe Cisco, iresaka ianao zany ratsa mangaiky amin'ny ministère en santé, miresaka ianao na resaka fourniture madinidinika ireny zany hoe vidanina pneu, na vidanina taratasy, papier velin na ohatran'izany, anaovana ino izy teo le ho an'ny administration anetoerana. Satria amin'izao fotoana izao na papier pelure raha voatery le directeur no mampividy amin'ny vola any am-paosiny mba hampandeha an'ilay administration satria raha vao tsy manao compte rendu izy miakatra aty ambony dia izy no mihinana ny tady kirarony eo. Ok? Averiko ihany, lany le izy any amin'ny assemblée, ny adopteny ny assemblée, ny LFI, loi de finance zany, dia samy manana daholo ny ministère. Zany hoe la personne, l'autorité qui est à même zany de gérer ce budget de PIP par rapport à ces directeurs régionaux, c'est le ministre, sinon le secrétaire général respectif des ministères. Inaozonareo ny astuce mba azahoana monopole. Ny olona zany efa mangataka décentralisation effective. Ny olona zany efa mieritreritra hoe andeha se glisser petit à petit any amin'ny fédéralisme, indépendance budgétaire, autonomie. Inona nataony Gatsay? Inona nataony Gatsay?
Ary voafitany ao anatin'le izy, le filoham-pirenena. Adopté avy any amin'ny assemblée le izy. Dia nanokatra izy compte anankiray, compte 46 ny anaran'io. Dia nistonoma daholo ny budget rehetra, ny pipa rehetra tany amin'ireo directeurs régionaux rehetra. Na santé io, na sport io, na inona io, dia ao amin'io compte 46 io. Le seul qui peut décider ao anatin'io zavatra io dia l'instance du Conseil des ministres. Qui dit Conseil des ministres? Le Premier ministre et le Président manana voix prépondérante ao anatin'izay zavatra io. Satria nahoana? Raha hanao cabinet zany, eto cabinet zany, dia tsy maintsy adoptena en Conseil des ministres. Hanao cabinet zany ohatra hoe ny ministèren'ny éducation ho an'ny mpianatra any Andekaleka na any Dabolava dia mandalo Conseil des ministres. Tsy m'intéressé an-dralahy zany fa mila zavatra gonflé an-dralahy dia izay miresaka aminy any au niveau an'ny administration. Résultat, ny olona mahazo ny marché dia izay olona eto Antananarivo any, satria ao Antananarivo ny lancé ny appel d'offre. Nanahana ohatran'ny Ghana fotsiny zany les prestataires na les fournisseurs any amin'ny province. Ho lerana aman'izay hoe za baina nanohana ny Andry Rajoelina fa depuis any Andry Rajoelina tonga teo ny nahantra hozy izy. Lasa nareo Antananarivo, lasa nareo Bourjane daholo ny marché hozy. Ary marina le izy. Zany hoe mamorona an'izay le NPE zay, nouveau projet émergent. Tiany filoham-pirenena loatra manko le émergent. Dia teo le filoham-pirenena voafitaka. Tsy azon'le filoham-pirenena koa hoe fanapotehana anazy anie ity zavatra ity, ampatonga ny haine avy any amin'le administrateur rehetra zany hoe rehetra le directeurs régionaux na gestionnaire-n'le pipa ity zavatra ity. Zany hoe le filoham-pirenena zany dia tena eo mahatonga ana amin'ny teny hoe mety tsy ho lany. Satria ny Cisco zany dia mameno eran'i Madagasikara, ny draine. Nasoronao nefa amin'ny pipa an'ireo. Ina zany ny zavatra mitranga, tsy ireo mihitsy nandehanao dokam-barotra ho anao. Aleo no mijanona ohatrany. Dokam-barotra teneniko eto zany dia hoe hanao propagande ho an'le filoham-pirenena. Jamais. Faonao mihitsy zany hanao propagande any laha ozy izy le rono nefa mivola eo am-pelantanako ara. Izay tokony zany mizere azy. Ny directeur dia fotsiny ny faratsy nommé ny ordonnateur secondaire ireo dia tsy afaka manao n'iny. Ka tsy izay tsony izy anie gros garçon e. Manao NPE ranga. Zany hoe nouveau projet émergent dia teo amin'le émergent le filoham-pirenena voafitaka hoe milay zany. Dia nefa izy lasa monopole. Dia tsy tia kano dia izay reviny eo mahatonga ana amin'ny teny hoe voafitaka le filoham-pirenena satria mazava ho azy de par sa formation, lui ne sait que dalle de ce qu'est l'administration. L'autre il sait à peu près. Ahoana hozy ianao? Titikasta, rehefa tsy fantatra hoe marina daholo ny causen'ny Fleury dia miala anie moramora e. Miala fotsiny. Ianao zao vao androany ianao vao hitanay eo. Miala moramora ny tsotra. Le filoham-pirenena tsy mahay administration fa tratran'le hoe nouveau projet émergent. Dia zao e. Dia tokony le filoham-pirenena avy eo nanao an'le IEM. Mazava be tany amin'ny propagandy
Io ny tenenako anao Andriamatoa filoha, Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy aninona ny Premier Ministre anao. Tsy aninona ny Premier Ministre anao tompoko. Ny Premier Ministre anao ny tokony organiser structure anankiray, même parallèle, mais complémentaire de ce que vous avez à la présidence. Amin'ny fametrahana an'le PEM. Vao malomalo nomenimena ny opérateur, vao malomalo ny opposition anao nomenimena hoe aiza le PEM e. Izay miprometiavana an'le vahoaka hatramin'izao mbola tsy voafaritra. Inona no lazainao amin'ny propagande rehefa anontanian'ny olona anao fa aiza le PEM. Dia ahoana moa izany no atokisana anao tsony? Satria le collaborateur anao tsy manana initiative anao androaka azy hoe bon tsy vitan'la lesy le izy fa mijanona elahy. Le problème anao tena il y a une partie de ce que Nicolas il a dit. Fa maninona tsy ny olona miaraka taminao tamin'ny transition. Dia mamenatra ve ny tenen'ny Rajaonarimampianina hoe mba ame olona rangaha mety tsy ho vitako ity fa ny firenena jerena. Tsy niaingana ianao tamin'ny transition raha tsy nisy an'i Rajaonarimampianina e. Aza adino fatratran'ny embargo financier e. Madagasikara e. Tsy men'ny Banque mondiale sy ny FMI vola e. Donc zany le banque manana an'le ketriky. Azo atao tsara amin'ny miantso an'le olona mba hampio aho. Fa inona ny zavatra ataonao? Vous avez créé l'ambiance de l'adversité, de la haine. Satria nampirisihan'ny olona anankiray aty ambadika ianao. C'est plutôt intérêt financier no prime. Fa tsy ny entente pour développer le pays. Lazainao Premier Ministre tsy aninona nalainao. Dia logika ve zany hoe le président tatatata PEM, IEM aloha ery ananiny ery. Dia andrasana an'le président daholo ve ny zavatra rehetra. Finona zany ny ilaiko an'la? Ny ilaiko an'la Premier Ministre rehefa tsy vitan'la ny zavatra teneniko. Mialatsiny manao elahy. Satria lasa miafara amin'izay le resaka zany. Zany indray mifandrian'la anaovana an'ity compte 46 ity. Dia ina fa miditra. Hay le compte 46 zavatra manipulation. Lasa tsy tia daholo. Hay le olona antanako any ambanivohitra sy tongany mitsiko tsy ravina fotsiny mahita. Oui, vao nommé PMI de Rosso tsy tia voalohany. Firy taona nanaovana politika Rosso mahatsapa tsara tsy aninona ity bandy ity. Oui. Io zany tena hoe Monsieur le Président, arrêtez d'avoir en politique par rapport en politique efa ny firenena. C'est pas que vous ayez confiance en la personne de Ntsay que ça veut dire qu'il est productif. Non, non, non. Zany teny anao fa io bandy io namadika anao voalohany indrindra. Et ne soyez pas surpris si demain il sera candidat en même temps que vous. Et là, vous allez comprendre votre douleur. Tsy adalan'ny anglisy ny asianany hoe turnover. Sa ahoana ry andirandy? Ahodina ozy izy. Zay zany le izy. Sao dia nisy tsy voateniko. Dia teneniko teo mandalo conseil de... Ah, le mampigadra. Farafaratiny zany le ministre no midécider. An'le pipa eo am-pelantanany. Fa lasa miakatra conseil des ministres, zany hoe misy fiche de procédure. Ouais. Zay tsy zany no fanarahana tany amin'ny assemblée. Tompony gestion amin'ny ministerany ny ministre anankiray. Tsy afaka misinterposer eo anelan'elan'izay.
Satria izy le teknisianina nomena teo amin'io zavatra io. Ary neken'ny Assemblée nationale na chambre basse izy ny gestionnaire amin'ny pipany. Raha te hanao aménagement izy dia tsy maintsy miprésenter dossier anankiray manao aménagement budgétaire. Dia tompoko ny finance publique fa tsy haiko taizonareo ny nianatra ka mahita an'izany mouvement mamorona compte 46 zany dia nareo ny tompony andraikitra avy eo ka raha vao tsy mahazo akorin'ny conseil des ministres nanamboatra cabinet raha satria iny émergent zany cabinet émergent zany dia tsisy fika. Voilà, oui. Oui, marina ianao gros garçon. Tapaka au niveau conseil des ministres fa tsy mandalo contrôle financier akory pour accord anaovana an'le inona moa le fiantsoana azy gros garçon TEP moa sa inona le filaza azy? Ny gasy manko mivovo isaky ny 2 taona. 3 taona fiantsoana azy TEP le inona programme d'engagement le engagement maka accord aloha amin'ny engagement dia rehefa mahazo accord avy any amin'ny contrôle financier zay vao azonao engagena le izy fa ty zany lasa ny conseil des ministres indray zany lasa contrôle contrôle financier sy contrôleur amin'ny engagement. Ce qui est complètement à l'envers. Dia anao ve niteny amiko hoe mahay le premier ministre? Ah, je suis désolé. Non, tsy mahay zany e. Zatra mampigadra zany ary tena mampigadra tonga dia tout de suite direct amin'ny tsy hafa. Manipulation budgétaire zany pour des régions d'affectation. Nalaninao ao anatin'ny conseil des ministres raha mazava ho azy fa ny premier ministre sy ny filoham-pirenena manana voix prépondérante. Oui, voilà, DEF sy ny TEF. Tsy maintsy mandeha aloha ny DEF, raha tsy diso ary gros garçon, dia rehefa mandeha ny DEF zay vao mandeha ny TEF autorisé ny DEF latsaka avy any amin'ny contrôle financier. Zay le izy. Devis d'engagement financier. Ok. Amaranako azy ny andrano dia zao. Andriamatoa premier ministre, ianao ny tompony andraikitra tokony engagé ny procédure na hoe manao ny ouverture d'enquête amin'ireny enregistrement diffusé, enregistrement non consentant diffusé sur une personne sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Raha tsy hainao zany dia mba antaniny DLP ianao hoe satria ianao mety tsy mahalala an'le PDAP zay ilako tsiny. Atao ianao tsy mangazay procédure dia zavatra roa. Na le izy tsy hainao na le izy manahirana anao satria mety ho saringotra, vao saringotra ao ianao. Mais dans les deux cas, pire sady grave le izy. Fanontaniako inona ny solution? Dia tsy kopy ve nareo manampahaizana amin'ny tsy fanta. Le fanontanianao ny RTT-cast tsy aho mihitsy tsisy lohany tsisy vodiny na miresaka aminao raha dia manahira. Ndao veloma daholo ary tompoko. Andefa hira anankiray tsy fikirana ianao Andriamatoa PM anatanteraka an'ity ouverture d'enquête ity satria na amin'ny malagasy ary miandry an'io. Miandry an'io ny malagasy hoe ahoana kosa ary efa sacrifiena zany le ministre par la théorie an'ny fusible. Dia maintenant il faut engager, il faut faire une ouverture d'enquête satria androany izy ministre ambikiny no victime raha pitsany hoe mety ianao hoe. Raha pitsany hoe mety ianao Andriamatoa premier ministre azatriana fa zay koa ne miasa e. Miasa koa ne zay e. Mety ianao victime, zay tsy hanao enregistre. Zay aloha tsy hanao an'izany hoe tsy hanaraka procédure zany. Hanao vice de forme zany na hoe créer scandale zany. Fa ny dossier tsy maintsy tonga aty aminay aty noho ireo le misaotra n'ireo le lanceur d'alerte aloha lancer ny alerte hoe ohatra misy zavatra hafa kononkonon'ity député Nicolas ty fa ty imprimature foana izy Ouais. Rangaha andefa ny big MT aza ila.
Ndray tsy avolaka amin'ny concentration zany primadona. Sotranao aloha mampitandrina anako fa zay koa zay ny fiarahantsika miasa te. Primadona dia avy any Copenhague, zay moa fanoana anazy tompoko. Avy any Danemark izy nomena antsika amin'izao zao. Zay nataoko antsika hoe ty fandaharana andao ity dia olona manan-tsaina ary manam-panahy noho ny voan'ny olona miakatra eto ary mihaino an'ity zavatra ity fa tsy ty olona fatifatin'olona rehetra ity. Ndavary a? Zao koa mampagaga mba hitaritako ny saintsika rehetra. Le olona rehetra nanenjika ny ambiky, le olona rehetra manenjika ny izy teo raisa dia tsisy hita critiquer le PM hoe laranga ny tompona ndraikitra amin'io. Cela veut dire quoi? C'est pour ça que j'ai dit une France maigre de l'opposition. J'ai pas incriminé l'opposition. Fa ny marina rehetra nefa tsy maintsy voky ihany. Davary. Hitanao fa tsy mihaino anao ty kasy dia zay nahafantarany hoe viendrana ianao. Tena viendrana ianao. Efa défier l'ancien ataovy ary une ouverture d'enquête. Quand on fréquente des nuls, on devient nul. Hein? Sinon, vous êtes pathétiquement nul, c'est tout. Les barons de trafic d'or tsika andrany satria lavalava le fotoana antsika fa tsy maintsy ho resahantsika hoe izy aby reo olona reo ary tsy maintsy avoaka etony amin'izany satria efa mandehandeha any. Tsara ihany koa fantatry ny olona hoe izy aby no tena fahavalo-pirenena amin'ny firenena io. Mamaly zay fanontanianareo mandrapatapitry ny hira. Many lava tiena cicatriza anonane. Oui, marina manoratra ny skandale momba ny Nicolato ary amin'ny MP dia misy miteny mihitsy hoe miara-mivavaka zay fa mpamady koa c'est un traître. Dia resaka Antsirabe koa fa aleo angonina tsara fa dia tsy maintsy verifiena kosa aloha tompoko satria tsy marina fa manana ny fahadalany le olona fa tsy maintsy verifiena daholo ny véracité amin'izany. Sotranareo amin'ny collaboration par rapport amin'izany. Daholo tompoko. Nanambady lehilahy Zaira
hiauniza kabao nangano sai azunata sinisime sisimetana anana ikapanari ambatika no itai no lifta mansikiza mulama Fufurano no isiko ande kita di paradisa arena sinana na kudela mahajasa kahalana nahilika. Oui, Andriamanitra filoha maro le olona avy any faritra menimena zany hoe ahoana kosa ny zanakay no alaina baraka takan'ireny. Ary mila fandinihana tokoa zany satria raha maheno amin'izao fotoana izao hoe maro ireo fikambanana any amin'ny faritra no hanao fihetsiketsehana miaraka amin'ny zanak'Antananarivo satria le malagasy zany tsy manaiky ny fampizarazarana ny malagasy takan'io dia misy zavatra maika zany tokony jerenao ny amin'izany satria raha izay mihitsy le tanjona ao amin'ny primature zany mba hapotika amin'ny fitondranao dia rehefa potika ianao dia mieritreritra izy fa izy no tompony avy eo ary misy olon-kafa koa mieritreritra an'izany. Raha ny fandrin'ny vahoaka dia Ngiara Valomanana, na Ngiay Rajaonarimampiana, na Ngiay Roland Ratsiraka, na Pasteur Mayolla, na tsy haiko fa tsy hiovany amin'ny lalana tsy tokony andehany ny zavatra fitondrana ao Madagasikara fa misy mieritreritra an'izay ao anatin'izay zavatra izay. Mialatsiny mijereo malaky zany Andriamatoa filoha fa manahirana be araroto dia amin'izao ny remaniement n'io gouvernement io tahoara Manganatra na witi sukino Ichinju ni wafina we Sanatika anjajano. Oui, le cocaïne tsy hoe najaniko fa tsy maintsy resaka anazy iny rehefa manomboka ampiampinay ny dossier fa aza matahotra nareo fa efa lasa lavitra be tsika amin'iny resaka iny ary aza matahotra koa nareo hoe manaonao foana ny amin'ny lafin'ny sécurité akoa ny tenako fa toutes les dispositions ont été prises par rapport amin'izany zavatra zany. Azadiny hoe zatra miaina amina zavatra structuré sy institutionnel ny tenako tsy ndeha hanao zavatra kitotoa amin'izany tompoko saotratsika be dia be amin'ny fandaharana natao androany tahoara rotsirotsika ihany. Manganatra na witi sukino Ichinju ni wafina we Sanatika anjajano Itakyana fambula tanura Ulabi ni sitabu Kanyefaza todina lotero Kamitaritus anibani wavino zanjiko. Tena tsy au courant mihitsy amin'ny resaka tianoka Andriamatoa Andrianato Olivier amin'izao fotoana izao fa ny zavatra fantatro dia miainga koa ny ataky momba azy satria efa mazava be hoe après ny Ngiambiky dia Andriamatoa Tianoka fa maintenant c'est beaucoup plus timide satria efa vaky ny resaka hoe avy any amin'ny primature ilay izy miainga efa manomboka matatahotra angamba ry zalahy ary tsy afenina koa fa aty andafy aty koa dia isy procédure engagé ny olona voatotohana amin'ny resaka
ino izy teo, fandefasana diffusion na vidéo na enregistrement non autorisé non consentant dia manomboka misy mataotahotra androany zay ny fandehany ary raha ny information azoko dia farafakely ny olona kely nitory aty andafy. Daholo. Itapiana formula tanura Mula beni sitapu Kanefasa poti la rocharo Famitari put Anibani waki non sanjiko Manana tizao Sotie fasake vuwa Nina maflatinana kanyana tripapa sininge manana tiza unoni fitia bakana chitia kwara inoni lana sekana ni basa wiya sanjiko Amilakamisy arivo ny fotoanatsika raha sitrapon'ny tompo anao veloma amin'izay satria efa ora finanako fanafody zao efa nihinana teo mandra-peona daholo tompoko samby ho tahin'Andriamanitra mandra-peona tompoko.